Fa anisan'ny lalao nandrasana koa ny lalao faharonono fiona teo amin'ny Saint-Michel sy ny tana formation. Nisaraka ajala ronoroho ny tana formation sy ny Saint-Michel tamin'ny lalao faharoa tetsy Mahamasina ihany. Efa nitarika tamin'ny isa roa ohatra ny Saint-Michel zay vao nasahala ny isa zareo avy eo amin'ny tana formation. Nisaraka atsala ronoroho ny Saint-Michel manao akanjo manga amin'ny sary sy ny tana formation manao akanjo fotsy nandritra ny andro voalohany amin'ny poule des as fedina ny tompondaka ny ligue Analamanga eo ny taranja baolina kitra. Efa nitarika tamin'ny isa roa ohatra ny Saint-Michel voasahala ny tana formation tamin'ity fihaonana ity. Ny Saint-Michel no napiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Gladison teo amin'ny minitra fahasivy. Na dia ny famalina aza ny fanafihana dia tsy nisy baolina maty mihitsy tao amin'ny rininan'izay nandritra ny 20 minitra voalohany. Nijanona tamin'ny isa ray no ohatra io ny isa teny amin'ny Solaitrabe tao anatin'izay fizaram-potoana voalohan'izay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nentin'ny lalaon'ny Saint-Michel ary mbola natafiditra baolina faharoa indray izy ireo tamin'ny alalan'ny Gladison ihany, tarika roa no ohatra ny Saint-Michel. Nanomboka teo dia nanova tetikady ny tana formation ary nanafaingana ny lalao zay nanao totoafo fanafihana. Nahitam-boka izany ho an'ny mpilalao an'ny Frank zay voasahalan'izy ireo ny isa teny amin'ny Solaitrabe roa rehefa samy natafiditra baolina.